Ya, miarabatsika jiaby hagnano vidéo somary kelikely fohifohy fa mety manandanja ary lesona lehibe tokony ho raisina mikasika ny sehatrin-dranomasina. Nivoaka maromaro tamin'ny Facebook, tamin'ny tambazotra sosialy ny Facebook ny sarin'ny commandant Patricia izay vehivavy fa nanao ny fianarany ary manana ny traikefany. Araky ny vaovao niparitaka dia nitondra sambo ny raha Majanga angamba nandeha ny Comore Moroni raha tsy diso dia nivoany problème tapaka arbre à porte hélice ny fahaizako azy dia niantso vonjy vehivavy io calme ito satria commandant zary apidiko ndraiky eto apodiko fa io tsy le formena gauche à droite reny fa io dia nianatra ary anisany major tamin'ny promotion raha tsy diso ny fitadidiako ny vehivavy io reny mpianakaviana izy io fa miasa amin'ny sehatrin-dranomasina. Ity tranga anankiray ity dia manambara amintsika zany fa tsy tokony ho very, tsy tokony tsy hita ny sambo anankiray raha manaraka ny fenitra ny nialany amin'ny toerana anankiray. Raha manara-penitra ny fitaovana ao anatin'ny sambo dia tsy hisy sambo tsy hitapopoka, tsy hisy sambo tsy ireny laza, tsy hisy sambo very. Ity zao dia manamarika fa ny kapitaine mitondra an'io dia nanana ny matériel izy, manana traikefa izy. Ary ny tena tiako atsahivana amintsika rery dia tamin'ny ray maraina no nitranga ny olana dia nanao appel nefa izy dia nisy naheno tany Moroni dia namoaka sambo nandeha nanao ny sitona azy ireo. Araky ny voalazany vaovao dia Mayday nataony. Raha Mayday dikan'izany ny toetrandro ratsy. Raha tokony ho izy mako panipanina ny tokony ho isy zany satria resaka problème technique io. Kanefa ny toetrandro ny tsy namela anazy hanao panipanina dia situation niainany zany miaraka amin'ny passagerany no tsy nanaovan'ny panipanina fa nanaovan'ny Mayday satria ny sambo anankiray rehefa à la dérive na dia misy motera fa tsy mihodina ny hélice dia voany atao hoe roulis ka mety ampisavire sambo, mety ampitrangaloza maro dia Mayday nataony. Dia tena logika tsy le arabaky teny hoe ara-panina motera dia manao panipanina na raha mitady assistance fa ny anazy nanao Mayday satria hitantsika ny météo fa tsy favorable. Traikefa ho iaho dikan'izany zany zavatra rehetra zany dia traikefa ary mbola miarahaba azy zary félicitation nareo rehetra fa avitra nohony nanohony fahaizany ny olona mitondra ny sambo ary satria miasa amin'ny APMF ty olo ty raha tsy diso aho dia mahalala tsara ny atao hoe bateau en sécurité, manana ny appareil rehetra, ny appareil de communication sy ny rehetrarehetra mandeha vao afaka nandeha izy. Verina amin'izay amin'ny sambo AW azy. Raha nanaraka ny fenitra toy ity sambo ray ity ny AW dia tsy very mandraky ty ny androany fa raha nisy olana dia niatso. Dia rehefa miantso tsy maintsy misy maheno. Na ny sambo manao mandalo traversé mandalo amin'iny canal iny maheno ny antsonao foana. Fa indrindra tena zava-dehibe dia Comore zany misy manao vay. Moa ve Madagasikara dia misy manao vay en canal 16 raha misy miantso amin'ny andro alina. Nareo mahay azy. Ity anankiray ity dia hitantsika tsara 1h du matin dia efa nisy naheno dia nisy namonjy. Dia mba manao ahoana ary le sambo AW mandraky ty ny androany izay mampalahelo fa ny fitonana teo aloha nanao izay hanotofana azy. Dia ny responsable ankehitriny koa dia tsy minia tsy miteny an'ity sambo AW ty. Dia hoy aho hoe inona ny antony. Matoa sitrika dia misy zavatra tsy marina na misy zavatra ngeza tiana asitrika. Satria mandraky ty ny androany tsisy mahasamilaza na ny amin'ny justice, ny APMF tsy manao conclusion, ny enquête gendarmerie maritime akaiza fa ny zavatra fantatra dia ny tompon-kavana dia malahelo mandraky ty ny androany tsy mahita ny ava ny zanany, ny ray aman-dreniny, ny rahavaviny, ny anabaviny, ny rahalahy tsy mahita, tsy mahafantatra aizany misy azy. Et le pire
le premier responsable l'armateur koa raha mbola miteny azy ho victime fa hoe zanako any de za koa victime. Iza zany no responsable am'ty zavatra ty raha ny olona rehetra victime. Zay. Fa ny zavatra averimberiko matetika de manao hoe rehefa ny olona mividy billet aminao de c'est un contrat. C'est-à-dire nanao contrat ny tompony sambo sy ny passager hoe taty hoentinao de point A mandeha amin'ny point B. Tsy tonga any amin'ny point B izy responsable n'armateur voalohany. Faharoa, maninona ity sambo ty zao proof ty sambo noentin'ny commandant Patricia ty. Ny capitaine tondra anazy ty. Proof fa raha manana fitaovam-pifandraisana ny sambo tsy very zany. Io zao proof anankiray mitoaka amin'ny vavany, mitoaka mahita maso tsara hoe preuve anankiray hoe raha manara-penitra araky ny voalazan'ny directeur général ny APMF teo aloha le sambo nivoaka AW de tsy very. Donc manaitra ny tompony andraikitra rehetra avy amin'ity tranga anankiray vao ny tranga ty fa raha manara-penitra ny sambo de tsy very. Fa misy maheno foana rehefa miantso vonjy. Ary tena manao bravo ny Comore. Nosy kely Comore manoloana ny Madagasikara fa Madagasikara mbola tsy matoky Madagasikara misy vai en canal 16 24/24 7 jours sur 7. Za tsy matoky. Tsy matoky. Ka ohatra anankiray tokony ho tahaka i Comore dia amin'ny proof zao amin'ity affaire ty fa ny AW raha nahana ny fitaovana de tsy very. Ankasitrika antsika jiaby teny zany atsipy amin'ny manan-tsaina eritreretana hoe zatra ovignanareo vo hany tsy hamoaka ny marina mikasika ny AW ty jusqu'à ombia. Ankasitrika antsika jiaby.